faly miaraka atsika rehetra indray a mianarana ny jesosy kristy tompo a tsy ory ny anarako ao ny sambatra koiora première fois ako a ny antony tena midirina tatao anatin'ny fikambanana moa zany dia zay moa efa atao anatina tarika anankiray ihany fa efa nitsanga ny sambatra koiora dia hoe andao a ampitombo indray ny talentantsika ao anatin'izany groupe zany dia tanteraka soana tsara moa izy soran'andriamanitra lehibe dia tafiditra tao anatin'izany zay be dia be ny zavatra nianarana tao anatin'ny sambatra koiora satria mihoatra ny zavatra teo aloha zany a dia izay sambatra koiora ma hoe somary groupe kokoa zany zay a dia miditra studio zay matetika ary tsy moramora kokoa no mandray micro tsirairay hafa fa tokony nahavitany an'izany hoe sambatra koiora hoe groupe dia resaka hira moa tena mibahana kokoa anatin'izany dia fianarana misy fivoarana kokoa zany a ary indrindrandrindra ny ara-panahy satria atao anatin'izany ifampitondrana bavaka be dia be zany a miterana zona valom-bavaka tokoa rehefa fanampy sy mifampitondra bavaka raraka tamin'ny ankizy a dia zay zao nahazazakely rehetra dia tatao anatin'ny sambatra koiora ny fotoana nazona an'izany dia sorana be an'andriamanitra ny tanjona dia mbola be dia be satria ny anompo an'andriamanitra hatrany a dia matoky izay a fa mbola ara-dalana amin'ny foana ny tompo ary mbola mazoto foana izay a amin'ny asa fanompoana izay fa niantsonana hatrano voalohany ka hatrano farany dia mirarosoa indrindra misaotra an'andriamanitra lehibe amin'izao fotoana afaka miresaka aminareo izao loma to zao fotoana mamizao tena mendrika iterako ny anarany laitsito isinony antsoarina lentanao fady maradatsika rehetra namana rehetra miara-mivavaka rehetra amin'izao fotoana izao fa ny mitazona ny feo voalohany hatreko atao amin'ny sambatra koiora ny antony nidirana sambatra koiora io namany dia atao hoe antsony tompo tsy afaka mimetra mantsika fa rehefa amin'ny antso izy hoe mila manantony ianao mila midery ianao dia tonga midera dia mahafinaritra be ilay groupe dia mipitarika koa moa tena efa mitarika ny tena hatramin'ny fahazazana ataoko hoe sivytaona angambany dia efa nanomboka mitarita ny sambatra sifara tao anatin'izany hoe koral zany dia hitako tena nafinaritra tena nitaiza ara-panahy azo tao daholo ny tsara rehetrarehetra afaka entina amin'ny fiainanao andavanandro rehetrarehetra dia mahafinaritra miderany tompo mahafinaritra ny groupe fotoana mbola vitsivitsy ihany no nidirako tato anaty groupe nefa efa hitako hoe tena mahafinaritra amin'ny na ny ambiance mahafinaritra ny mpitarika mahafinaritra indrindrandrindra ny miderany tompo manao ny hira fiderana ny tanjona 2024 dia ngamba ny mba ho tsaratsara kokoa ny ferahana ary velatra kokoa ny fideranany tompo dia manatena fa izy foana no hitarika sy tantanany dia dia nozahay fa afinaritra be ny groupe sambatra koiora dia misaotra indrindra tsika rehetrarehetra mankasitraka tompokila mankatela tompoko vavy ianitra ao amin'ny sambatra koiora dia mahafinaritra ny fiainana na misy lahatra miditra tao dia efa mpinamana fahiny dia miason'andriamanitra dia manampy ny tena mahafinaritra mitondra soa eo amin'ny fiainana ny anantona hatrany an'andriamanitra miezaka amin'ny fanonasa fanompoana dia figariana dia izy foana mitohy hatrany ny fankatsiavana amin'izany fitambana amin'ny sambatra koiora dia ampitovo hatrany ny talenta omen'andriamanitra dia mbarosoa ho an'ny sambatra koiora kambana rehetra sy tsika rehetra tiayatriza nitsinjo nilalako voatokano ana ny fiainako ety